Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely. Miary tompoko mbola misaotra sy mankasitraka an'Andriamanitra isika satria noho ny fahasoavany de zao isika samy mbola velonaina ka manitsaka an'izao taona vaovao 2024 izao, ary afaka ihany koa mifampahery sy mifampivavaka amin'ny alalan'izao fandarana teo afaka va ianao zao. Faharoa, manolotra ny arahaba ho anareo rehetra mpanaraka fandarana am'izao fotoana zao ny tenanay mpanompon'Andriamanitra avy ato amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely. Mpanompon'Andriamanitra roa lahy zahay no miaraka aminareo amin'ity androandroany ity. Ny eto anilako tsy iza akory fa pasteur Claude Rakotonjanahary, ny tenako moa zay efa fantatra reo raha teo, pasteur Adolphe Randrianavravelona. Hitondra fanazavana misy kokoa aminareo zahay mikasika any amin'ny ozona sy ny fanay ratsy. Ny tanjonay am'izany de zao, mba ahafantaranareo tsara fa tsy angano na rirarira na ono na resaka be fotsiny ny filazana fa misy ny ozona sy ny fanay ratsy, fa tena androany ho amafisinay aminareo fa tena misy tokoa izany. Ary indrindra mba ahafantaranareo ny tokony atao manoloana fisian'izany ozona sy fanay ratsy zay miasa eto amin'ny fiainana zanak'olombelona izany. Ka melohany irosonay am'izany aza tompoko dia anao vavaka isika ka avy hatrany angambany de omeko an'izao mpanompon'Andriamanitra pasteur Claude zao ny vavaka. Iaraka vavaka ary sika tompoko. Misaotra anao zay ry tompo Andriamanitra rainay tsara indrindra tsy any an-danitra. Mbola misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy fa nomenao ty androandroany ty zay andro ahafany mandreny feo anao eto amin'ny alalan'ny reto mpanomponao zay nranao reto. Ka ankehitriny dia tainao ny fotoana ary tainao ihany koa ny teninao mba hitondra fahasoavana ho an'ny tsiraray avy. Ka de misaotra indrindra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Eny ary paster, satria araky ny teninao teo hoe hitondra fanazavana misy kokoa ny amin'ny karazana oziny sy ny fanaratsy tsika ka. Ny fantaniana voalohany apetrako paster de hoe tena misy marina ve ny oziny? Ya, samy mihaino tsara tompoko. Eto de manamafy amitsika tsiraray avy fa tsy angano na rirarira na ono araky ny efa tengoko tery aloha ny filazana fa misy ny ozina sy ny fanaratsy. Androany moa ny ozana tena ho resahantsika eto, fa tena misy mihitsy izy io. Any amin'ny bokin'ny Deutéronomie 1:20 ka ny ndininy fa 9 fa 7 fa 8 de milaza fa tahaka ny fisin'ny fitahina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ho antsika zanak'olombelona de tahaka zany ihany koa ny fisina ozona zay mitatao eto ambony tany eo amitsika zanak'olombelona. Ary eto de manamafy fa rehefa tena diniko ny baiboly dia karazana sazy ataon'Andriamanitra eo amin'ny olona io ozona io. Ohatra am'izany zao mikasiany amin'ny Kaina, any amin'ny Genesis 4 zao dia mitantara ny baiboly fa nanao tsy fanao Kaina satria namono nafaty any Abela ralany izy, nanao tsy fanao izy. Teo mason'Andriamanitra no nanaovany an'izany zavatra tsy tokony ataon'izany. De nanapa-kevitra Andriamanitra fa dia ampidina ozona eo amin'ny Kaina. De enao tsara nge ny voalazan'Andriamanitra tam'izany ato amin'ny Exodus 4 de ny andininy fa 12 safady Exodus Genesis safady tompoko. Genesis 4 safady diso fijery Genesis 4 de zao ny voalaza eo amin'ny andininy fa 12. Ary ankehitriny ny tompo no miteny dia voaozina ianao hiala amin'ny tany honenana
zay ny vava itela ny rano raha lahinao nalatsaky ny tananao. Raha miasa ny tany anao dia tsy mba ahavokatra ho anao ntsony izy hompajenjena sy pirendreny eny ambony tany ianao. Mazava ny voalaza ten'Andriamanitra eto fa nampidenin'Andriamanitra teo amin'ny kaina le ozona, ary lay ozona tsy mahavelo tena, tsy mampamety ny atao. Zany no nataon'Andriamanitra na atratra azy izany tam'izany fotoana zany. Ka ataoko fa mazava ka mazay teny zay tompoko. Ie, mazava tsara zay pastera, ary tena mafisinao tamin'ny tenin'Andriamanitra moa izy de vao mainka tena natao anatin'ny fahazavana mazava tsara mihitsiny. Fa ny fanontaniana mipetraka manaraka pastera satria zay zany ny fanazavana avy amin'ny baiboly mihitsy hoe saziny vokatry nataon'ny olona na tonga ny ozona tonga teo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Ny fanontaniana mipetraka manaraka pastera de hoe raha ohatra ka tena misy marina ny ozona ary tena misy moa araka ny teninao te de hoe inona ary tamin'ireo zavatra zay nataon'ny olombelona aza no natonga ny ozona eo amin'ny fiainany. Le izy no amin'ny karazany fa tsy hoe zavatra tokana fa tena amin'ny karazany. Ohatra zao, ny tsy finoan'ny olona an'Andriamanitra sy ny teniny, ny tsy faneken'ny olona an'Andriamanitra sy ny teniny. Eto de miteny aminareo fa azo atao zavatra maivana hoe ianao misalasalany amin'io Andriamanitra io sy ny teniny voalaza no aty baiboly ity. Mbola fampianarana lava be moa ny am'zany fa tsy ho jerentsika androany. De eo ihany koa ny voady sy voahefa. Misy fotoana ny voady ianao, lasa ny andro, lasa volana, lasa taona tsy nefainao le izy. No amaivaninao le tena loka vavanao tam'zany, mety voady nataonao tam'y vadinao, mety voady nataonao tam'y zanakao, na voady nataonao tam'y namanao, na voady nataonao ho an'Andriamanitra mihitsy azy. Fa io moa fampianarana lava be ihany koa. De ankoatran'izay ihany koa, mety lay ray aman-dreninao na ny ray aman-drenibenao na ny razambenao mihitsy no nisy nanozona tam'izany fotoana zany. Tsy fantatrao ny tantara fa nisy nanozona. De ny ozona avy any am'ireo ray aman-dreny be, razambe tany aloha tany a, de manakera amy taranaka teorina. Tena manakera amy taranaka teorina. Ary mahatratratra any amin'ny taranaka faefatra le izy. Na ihany koa ianao mihitsy ny zavatra nataonao dia nozon'ny olona ianao, na nozon'ny ray aman-dreninao ianao, na nozon'ny olobe ao anatin'ny fianakavianao ianao. De zany ozona zany ihany koa dia miatraika eo amin'ny fiainanao. Zany moa voalazan'ny baiboly fa tsy ary de hoe ho azavaina tsipriany le izy. Fa ankoatran'izay, ity no everiko hoe zavatra tsara ho fantatsika, ny fanompo-tsampy nataontsika malagasy tompoko nataonao io, na tam'y fomba manahoana, tam'y fomba manahoana no nanehoanao zany fampo-tsampy zany, na vokatry ny fonao nanao le izy, na hoe notarin'ny olona ianao de nandeha de avy hatrany. Raha vo niroboka tam'izay lala fampo-tsampy zay ianao dia petraka avy hatrany ny ozona. Any am-pitsara toko 10:15 zao no mitantaran'izany hoe ny zanak'Israely dia tantarain'ny baiboly fa tonga teo amin'ny ozona satria nanompo sampy izy. Donc vakitsika am-pitsara toko 10 hoe tsy 1:5 ary ny zanak'Israely de nanao zay ratsy eo mason'ny tompo indray ka nanompo reo bala sy Astarta sy ny andriamanitry Siria sy ny andriamanitry Sidona sy ny andriamanitry Moaba sy ny andriamanitry ny taranaka Amona ary ny andriamanitry Filistina dia nahafoy any tompo izy ka tsy nanompo azy. De ao amin'ny 17 de nirehetra tamin'ny Israely ny fahatezeran'ny tompo ka nivarotra azy hoe ho atana Filistina sy hoe ho atana taranaka Amona izy. Averiko ndray hoe nivarotra azy ny tompo Andriamanitra, namidin'Andriamanitra tamin'ny Filistina sy ny taranaka Amona zany zareo, zay le ozona. De rehefa namidy tany amin'ny fahavalo zany izy reo, de inona fiatraikany? De lasa nahatra faratapony, tena faratapony ny zanak'Israely nandritry ny 20 taona. Ary lasa eritreritra mihitsy mieritreritra ny zava-misy eto Madagasikara am'izao vanandro misy atsika izao fa tsy ho azavaky lafa be moa izy fa mampametraka fanontaniana mihitsy hoe sao de namidin'Andriamanitra tam'reto vahiny reto ary ty Madagasikara ity no le fiainan'ny malagasy amin'ny akapeny tena manompo sampy ary am'karaza mihitsy ny fanompo-tsampy ataon'ny malagasy tompoko. Ya, tena mazava zay pastera satria
rehefa nazavain'ny pastera tamin'ny Tsipriany zany hoe vokatra natonga n'ireo fampotsampy de anisan'ny anankiray lehibe indrindra nazavain'ny pastera farany teo de hoe mifampotsampy zay nataon'ny olona zany natonga an'le ozona teo amin'ny fiainany, mahatonga le ozona manapaka teo amin'le fiainana manontolo. Ka mifanontaniana manitikitika ny olona, eny mety tsy zarery fa reto mpijery maro be reto ary pastera de mety manitikitika anazy hoe fa inafo moa zany ny zavatra azo lazaina hoe fampotsampy. Inona marina ny tena lazaina hoe sampy le izy. Raha zavaiko aminareo arak'izay fandiniko ny baiboly kasiany amin'io sampy io de zao: ny zavatra rehetra iankinan'ny olona, ienteran'ny olona, ametrahan'ny olona fitokisana, heverin'ny olona fa mahavoavonjy azy, mahavitra azy manoloana ny olana, manoloana sarotra, manoloana manahirana, dia sampy zany eo anatrehan'Andriamanitra. Mety tsy azon'ny olona mahasampy azy fa ny baiboly de manambara fa sampy le izy. Hitanao zao ato amin'ny Salamo 5:30 de andonga vaketsikina 5:5, 6:40, 7:10, indrindrindrindra fa ny 9:20. Eno tsara nge fa vakiko aminareo le izy amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Ny sampy ny jentilisa dia vola fotsy sy vola mena, asan'ny tanan'olona. Manambava izy fa tsy miteny, manamaso izy fa tsy mahita, manatsofina izy fa tsy mandre, ary tsy misy sofinaina ao ambavana. Ho tahaka azy zay manao azy sy zay rehetra matoky azy. Tonga de mazava be mihitsy hoe ny zavatra zay enteran'ny olona, iankinan'ny olona, ametran'ny olona fitokisana, hoe zay no avoavonjy azy manoloanan'ny olana, zay no anampy azy manoloanan'ny olana, de ambaran'ny soratra masina hoe sampy avokoa. De reny moa zany misy moa zany amboarin'ny olona toy ny hoe atao sary olona le izy de asina maso, asina sofina, asina vava, de ty le ozona ho tahaka azy zay manao azy sy zay rehetra matoky azy, ho tahaka azy. Zany hoe raha manana olana zany ianao de tsy anakambara manoloana le olana. Raha misy zavatra sarotra treanao de tsy ahita lalana ivoahana mihitsy anao, ho tahaka azy, manatsofina fa tsy mandre, manamaso fa tsy mahita, manambava fa tsy miteny. Zay zao le ozona. De fanampin'izay ny herehetra zay ny herehetra hoy aho zay iankinan'ny olona, ienteran'ny olona, ametran'ny olona fitokisana, akoatra ny herin'ilay Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany, lay naharantsika zanak'olombelona, lay akoatra n'ilay herin'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy, dia ambaran'ny soratra masina fa ozona ihany koa safady sampy avokoa zany rehetra hito zany. Andonga vaketsika ny voalaza ato amin'ny bokin'ny Deutéronomie 20 de zao no voasoratra 9:7, eno tsara nge: rehefa tonga any amin'ny tany zay omeny Jehovah Andriamanitra anao ianao, de aza mianatra anao araky ny fahavetevetana ataondreo firenena ireo. Aoka tsisy eo aminao zay mampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy amaky ny afo, na mpanao fakatoavana, na mpanandro, na mpanao skidy, na mpanana ody safady, na manao ho masom-bava, na mpanadina amin'ny manao azy ho tsindrin-javatra, na mpanao atsarana, na mpanontany amin'ny maty, fa fahavetavetana eo mason'ny tompo izay rehetra manao izany zavatra izany. Ary zany fahavetavetana zany no androan'ny tompo Andriamanitra ho azy eo anoloanao. Zany hoe reo mponina zay reo njarikisareo zany amatana tanàna eny, de ny mponina tao amin'io tanàna io de miaina tamin'ny fiaina tahaka zany, hoe miaina fiainana manandro, manao skidy, miresaka amin'ny fanahy maty, mampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy mamaky ny afo. Zany hoe misy hery daholo rehetra rehetra eo, fa saingy tsy hery avy any an-danitra tsy avy amin'Andriamanitra. Noho zany dia klasin'Andriamanitra hoe manompo sampy zany zareo. De tanao le ozona apetraka noho zay fiainana nanompo sampy zay no voalazan'ny baiboly eo amin'ny 2:20 hoe roako hialo am'le tany reo mponireo fa omeko anao taniny noho izy ireo nanompo sampy, de roako izy. Zay nge mahatonga ny teny tare aloha be tare hoe karazana sazy izy io de mampitandra Andriamanitra hoe aza mandeha am'zany anao fa raha mandeha am'zany anao de ho roako.
be de be ny zavatra hitrango amy fiainanao, zany hoe be de be ny karazana ozona mety entefa eo amy fiainanao. Ka zay zany ny fanazavana tsotsotry mikasy any amin'io sampy io. Fa ity ny zavatra anakiray tiako marina kely, mety hoe tsy nanompo sampy angamba ianao, ikeko zany fa azadino fa raha ny ray aman-drenao nanao, na ny ray aman-dreny benao nanao, na ny razambenao nanao, de tsy afa-bela am'zany ianao, satria efa nahita olona ny tonga tao am brok tao, de hoy izy hoe za pastera tsy nanompo sampy zany mihitsy, zay va tsy nanao an'zany, ny ray aman-drenay solopitandrina tena mivavaka be mihitsy. De hoy aho hoe kanefa zao zavatra mitranga aminao zao de manambara fa ozona, de aveza zany zao. Ka rehefa niresaka ela be teo zahay a, de teo no nafatarana hoe aika ny dada be ny mpanandro, mpanaody, zay le izy. Ka le ozona avany amin'ny dadabe zany a, io mety efa any amin'io, fa saingy tsy mbola tapaka le izy, tsy mbola foana le izy. Zay zany zavanisy. Ka zay zavatra nga mano tiako mba ho azavaina aminareo zay mpanaraka zao fandarany zao. Ie, mazava tsara mihitsy zay pastera, hoe raha le nafaranao farany zany hoe fanompo sampy le natonga ny ozona, zany na tsy nanompo sampy ary le olona taranaka taty afara, fa ny ray aman-dreny zany nanompo sampy, na ny dadabe ny mpanompo sampy hoe mpanandro, mpanaody ohatr'izany, de matotratra zany ozona zany daholo ny taranaka ty afara. Fa ity pastera anisan'ny fantena manitikitika ny olona marobe am'izao fotoana izao, ary matetika apetraky ny olona sy antaniny hoe de mety mitombona ve, hoe olona efa nandray an Jesosy izy, olona efa tena mivavaka izy, olona efa tena manao asa fanompona ao anatina fiangonana mihitsy izy, de mitombona ve pastera hoe mbola misozona amy tambesatra izy, satria raha ny tenin'Andriamanitra zao ohatra any amy Galatiana toko 7 ao amin'ny 17:20 zay mivaky zao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Galatiana toko 7 ao amin'ny 17:20, Kristy nanavitra anay tamin'ny ozony lalàna, satria tonga voaozona amonjy anay izy, fa voasoratra hoe voaozona zay rehetra miantona amin'ny azo. Matetika tokoa dia maro ny olona no miteny hoe zay tsy misy ozona intsony, satria efa naray an Jesosy tompo izay, ary izy efa nitondra ny ozonay teo amin'ny hazo fijaliana. Ary be de be mihitsy ny olona no metehitra am'zany, kanefa rehefa zohina amin'ny fiainany a, ohatrany hoe olona manompo ny tompo ihany izy, fa ny fiainany mbola tsy mandeha araky ny tokony izy. Araky ny fanazavana pastera tany aloha de hoe misy ny fitahina, fa misy ny fanozonana. Kanefany a, le olona nandray an Jesosy, le olona mivavaka aman-taonany maro, kanefa ny fiainany dia tsy tantaratra eo amin'ny mihitsy le fitahin'Andriamanitra, fa toa fiainana mampahory, fiainana mampalahelo, fiainana mijaly foana ny fiainana. Ka mitombona ve pastera hoe olona manana an Jesosy, tena mivavaka, manana andraikitra ny fanompona, fa mbola misy ozony izy, satria araky le tenin'Andriamanitra vakina teo. Tsy ho alavaiko tsony ngamba ny resaka pastera, tsy ho alavaiko tsony satria mandeha be ny fotoana. Fa avy hatrany de tonga de atsoriko hoe na de efa peno ary le olona efa nandray an tompo, manana ny tompo, dia afaka mitoetra ihany ny ozona eo aminy, raha ohatra ka tsy mbola no tapahana izany na tsy mbola ny foanana izany. Ame ohatra zay man tsy no mahavoafitaka olona be de be hoe efa toko am Jesosy izy, efa nandray Jesosy izy. Ianao raha teo ihany koa efa namaky an'le andiny tsotra masina zay azon'ny olona ekena zany, fa zava-dehibe nino le tenin'Andriamanitra, fa zany akory tsy midika fa avy hatrany de niala le ozona, na foana le hery le ozona teo aminao. Ohatra zao, tsika zao mahay tsara amin'ny baiboly araka faminanina nataon'ny Isaia, fa efa ankapohana Jesosy, efa nitondra ny aretintsika izy teo ambony hazo fijaliana. Zay le faminanin'ny Isaia, zay no amafisin'ny Petera ihany keo hoe ary nidikapoka anazy an Jesosy no fanasitranana anareo. Raha ny tokony ho izy zany a, raha vao nino an Jesosy ianao, nandray an Jesosy ianao, manana Jesosy velona atao anatinao ianao, de miaraka mivava miteny, tsy tokony arary intsony zany ianao, tokony ho tena hoe olona salama vatana. Fa saingy inona ny zava-misy, be de be nge mipiny ny marary no vatan-tenany e. Inona mahatonga zany? Satria zay zany lalam-piainy eto ambony tany ity. De manoloana zany a, de nasiany Jesosy mivavaka ho an'ny marary. Zay no natonga Jesosy ny teny hoe
famataranaraka zay mihitsy de ambarako aminareo ty hoy izy ametratanana marary izy de hositrany ireny na ihany ko fomba fiasan jesosy a tamizandaty aty ambony tany ary mbola nampiasain'ireo apôstôly hoe nanosotra deloiliny marary izy nosorona deloiliny marary mba ho sitrana fa maninona no asiany jesosy mivavaka ny marary maninona no asiany jesosy ny fansorona deloiliny marary satria zay mihitsy ny mety atao amin'ny olona marary mba ho sitrana de tahaky zany tsy misy valaka mihitsy tompoko misy ny ozona dingana voalohany hoe mino anao fa efa netiny jesosy le ozona jesosy tonga ozona mba ho fanafananao am'le ozona fa tsy maintsy ataony vavaka fanapahana ary vavaka fanafoanana an'zany ozona zany fa ratsy zany antitra ihany anao a fa ny ozona hitoetra amy foana ame ohatra anakiray aminareo a efa nahita mpino kristianina natao amy fiangona misy ahy na avy any fiangona ravavy de rehefa andrisakamiko izy ireo de tena mitaraina olana mitaraina fahoriny amy karaza mihitsy re olana amin'ny anjato amy fiainana ka rehefa nandreny zavatra ny tantarainy a de fantatro hoe ozona mitatao eo aminy no fototrilay olana fototrilay fahorim-piainana satria nazava tamiko zavatra ny tantarainy de tamy voalohany no sasany am'ireo olondreo ohatra ny salasala hoe zany ve ny fotrana tonga ny mahatonga an'izao olana zao de eny tompoko fa rehefa tena niny izy tateoriny ka nivavaka ho azy a nitapako le ozona nofoanako tamin'ny anaran' jesosy akory ny zava-magaga fa tena niova be izy ho an'le olona avy any fiangona ravavy moa de ohatra lasa seslaseritrehtra hoe tsy misy an'andriamanitra ve zany no fiangona misy anay no firitaona ny vavaka atao no tsy natsapa-fanafahana nisy an'andriamanitra tany fa saingy le ozona mihitsy a no tsy mbola nitapahana tsy mbola nifoanana zay ka mano anazavako kely zay fanontany apetrako zay paster sotra betsaka paster any am'izay valim-panontaniana ary mino aho fa mazava amin'ny olona tsara zany eto a ny am'izay hoe na de efa nandray any tompo jesosy ary izy efa tena pino de betsaka ny olona mety molo tambesarana ozona raha ohatra ka tsy nitapahana na tsy nifoanana ilay ozony ka eto zany paster voaray daholo ny valim-panontaniana rehetrarehetra inona kosa ary ny tokony atao satria betsaka ny olona zao manomboka resy lahatra zany izy hoe ozona zany foto zao aretina na foto zao fahorina zay mampahory azy amatonany maro zao inona ny tokony ataony ary mba hatonga an'le ozona tena ho afaka tanteraka eo amin'ny fiainany sy eo amin'ny ankonany ray manontolo inona ny tokony ataony ny torevitra omeko anareo am'izao fotoana zao de ity fomba fiteny bo de eno tsara izy ity fa asoanao indrindra fa am'izao tsika manitsika nytaona vaovao zao voalohany a ianao tsy maintsy mino fa jesosy kristy no zanak'alatokan'andriamanitra zay nomen'andriamanitra ho antsika avy any an-danitra ho vaolana amy lafin-javatra rehetra io moa zany misy hoe famonjena ny fanahinao fa tsy resaka an'izay aloha tsika satria resaka ozona no resantsika androany fa ianao mila resy lahatra ny amy jesosy hoe tompo sy mpamonjy io ary mivavanao mila misokatra mila miteny hoe jesosy io resy lahatra ny aminao a fa ianao ny tompoky sy mpamonjy a ianao no efa maty aty ambony azy fijaliana ka dia omeko toerana atao anatiko anao fa nompo anao hatramin'ny farany aho tsy emotra aho tsy vadika aminao a tsy ala aminao a zay zany tingena voalohany satria raha ohatra ka tsy resy lahatra ny amy jesosy anao tsy babo ny foanao fa jesosy marina no tompo sy mpamonjy vaolana amy lafin-javatra rehetra de tsisy azon'andriamanitra atao anao mazava ny teny jesosy izy mihitsy no teny fa izy no lalana sy famarinana ary fiainana tsy misy makany amy ray raha tsy amin'ny alalana ary ny ray ihany ko tsy afaka manao na inona ino eo amy fiainatsika raha tsy amin'ny alalana jesosy kristy zay voalohany faharoa tsary anao tena manokana fotoana tompoko mbola tsy nataonao angamba zany manokana fotoana maharitra mandoalika eo anatrehan'andriamanitra manamafy ny falinoranao tena fa ianao dia anompo an' jesosy manompoka izao ianao dia manao fifonana no reo fampotsampo nataonao satria resaka fampotsampo moa nytenentsika teo hoe fotra anakiray mahatonga ny ozona fa be debe ny fototra de manao fifonana ianao mety efa nitetetehana ianao na ny lelanao na ny tananao na ny tratranao na ny lamosinao vita contrat tamin'ny mpanompo ny devoly anao tam'izany fotoana zany
manaova fifonana aroka mivavanao avy eo aorina vavaka fifonana ataonao no hiteny hoe amin'ny anaran'i Jesosy tapako ny contrat, tapako ny fifanarahana nataoko tamin'ny faneratsy fahiny ary ny herin'iozina esorika eo amiko amin'ny anaran'i Jesosy fa mino an Jesosy aho resatra ny amin'ny Jesosy aho. Zay ny faharoa. Ary ny fahatelo ny fahatelo dia iveriko fa zava-dehibe izy ity, tsara aminao manatona anay. Eo moa ny tenako zay fa hitanao matetika amin'ny alalana zao televiziona zao. Fa eo ihany koa mpiara-miasa amiko pasteur Claude, afaka manatona anay ianao, afaka manatona anay ianao mba ahafahanay mamatitra tsara ny fotrany mahatonga an'io ozona mahazo anao io, ary indrindraindrindra ahafahanay mivavaka ho anao hoe manapaka le ozona, manafoana ny herin'ny ozona. Zao ny teniko, raha namonjy ny hafa Andriamanitra, nahoana moa tsy hamonjy anao izy? Ka misy fizatavan'olona ho aminy. Jesosy Kristy zany efa nomeny atsika zanak'olombelona tsy misy avahana, ka hoana no ho avan'Andriamanitra ianao hoe tsy hamonjy anao izy? Ary fanampy izay ankoatran'io fanatonanao anay, de tsara ianao mamonjy ny fotoam-pivavahana zay atao anay. Tsy hoe mirere akory zay sanatry fona amin'Andriamanitra, tsy hoe ao aminay ihany akory no fiangonana tsara indrindra na mendrika indrindra, fa zahay kosa de resy lahatra ary tena resy lahatra fa tena misy an'Andriamanitra miasa ao, misy an'Andriamanitra miasa ao. Be de be ny olona vavaka ao, tsy mbola nametrany an-tanana akory, tsy mbola nanaovany vavaka manokana akory, fa izao ny famonjena le fotoam-pivavahana de tena nitondra fanafana ho azy, matosika an'ilay herina ozona, matosika an'ilay herin'ilay fanaratsy mamatotra. Ka tongava tompoko, tena tongava. Alahady moa zany zay aliko soratra io de manao fotoam-pivavahana zahay ny alahady maraina, fidirana voalohany amin'ny 7 ora sasany, fidirana faharoa amin'ny 10 ora, fidirana fahatelo amin'ny 2 ora sy sasany. De ny andavany andro ihany koa manao fotoam-pivavahana izy zahay, fotoam-panafahana manokana, talata sy alakamisy samy manomboka amin'ny 2 ora sy sasany. Ka de tena asainy ampanajana mpitiavana mihitsy nareo tompoko, tongava, tongava. Zao mantsy matoka amin'ny teny an'izany, ty taona 14 arivo ity de fantatro fa izy zava-tsoa ho ataon'Andriamanitra ho an'ny olona tonga amin'ny Jesosy. Ka tsy tiako voasakany zany zava-tsoa zany, ka raha miozona manakana, andao ranga tapahantsika io andao fanantsika io, andao pasteur Claude tena anao ezaka mihitsy hivavaka an'ny olona atapaka no siafoanan'io mba atsapan'ny olona hoe hafa mihitsy zao fiainana miaraka amin'ny Jesosy zay. Zay moa zany no torotro mieko anareo, fa akoatra ny telefona moa efa voasoratra io raha ohatra ka te fandray aminareo, te fandray aminay ianareo na ny telefoniko na ny telefonin'ny pasteur Claude. Ya de misaotra indrindra pastera ny am'izay valim-panontaniana rehetrarehetra zay nanazavanao mombany amin'ny ozona sy ny fomba entina miala am'izany rehetrarehetra izany. Omena an' Jesosy ny voninahitra ny am'izay rehetrarehetra izay ka hivavaka isika ho an'ny olona. Iny tompoko. Mba hahatonga ny olona tena andray fanafahana sady amin'ity androandroany ity. Mba hahatonga ny olona ihany koa tsapy zany hoe tena fitahin'Andriamanitra am'izao taona vaovao zao araka ny ambaranao teo hoe izy zava-tsoa lehibe ho manin'Andriamanitra amin'ity taona ity ka hivavaka ho an'ny tsirairay avy tsika pastera. Iny tompoko, atao hivavaka pastera. Iny tompoko. Hivavaka ary sika apetrao amin'ny fonao ny tananao fa hivavaka ao anao ary izahay. Misaotra anao zay ry Tompo Andriamanitra raiko tsara indrindra zay ny an-danitra. Misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tena tianay ianao ka nampahafantarinao anay ny marina androany. Ary ny marina zay fantatray dia anafaka anay tsy ho andevon'ny ozona intsony. Amen. Ko am'izao fotoana izao aza, maro ireo olona izay nanaraka an'ity fandarana ity. Amindreo fo izy Andriamanitra, ninona fototra ny avian'ny ozona teo aminy. Na karazana inona koa ozona zay mitambesatra. Anio de ho tapahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany. Tapahana ny ozona, tsy mitoetra amin'ny fiainan'ny olona intsony, ho ravana tanteraka na inona heriny, de ravy zany am'izao fotoana zao. Tapaka tanteraka zany am'izao fotoana zao amin'ny anaran'i Jesosy. De tonomboko amin'ny anaran'i Jesosy hoe mandray fanafahana ny olona, andray famonjena ny olona, andray fanasitranana ny olona. Ka de atolotranao Jesosy ny voninahitra, ary tonomboko am'reto mpijery maro reto kosa ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanafahany. Misaotra Jesosy io. Amen. Eny ary tompoko ka dia misaotra an'Andriamanitra isika tamin'ity androandroany ity ka dia mirary soa antsika rehetra tompoko, mirary fahasoavana lehibe ho amintsika am'izao taona 2024 izao.
ka de manao felomanareo a zay rahalahy tompoko. eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandaharany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely.